fiantriana ny fahavaratra sahirana amponina miandry izay gadonany. Fifidianana tsy mahaleo tena ireo rafitra mpanomana, maro ireo teboka ilaina fanatsarana. Firaisan-kina iray tsy mivaky mitoy ny asa. Alatsinainy 7 oktobra 2024 manatitra ny arabato amin'ny kilasy Tongivavy. Tonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no nasakanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany. Anatin'ny fahasamihafana no tena hitarafana ny firaisan-kina ary tsy maharava azy izany ho ny filoha Ravalomanana Matroka mpiara-mitantana ny firaisan-kina androany nandritra ny fivoriana ny arahan'ireo filoha anatoko 5 mandrafitra ity vovonana ity. Mpanohitra ny firaisan-kina ary manao ny asa rehetra mifanaraka amin'izay fanametrahana azy na dia mbola tsy tratra aza ny tanjona iray tsy mivaky ny firaisan-kina na eo aza ny filazana samihafa momba azy ireo. Varantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tahiriny. Anamafy ny firaisan-kina ny fahasamihafana, ananan'ireo antoko politika 5 mandrafitra ny vovonana firaisan-kina fa tsy natao ampysarabazana na isiny ny fifandrafiany. Misy ny tsy fitovy-kevitra sy ny tsy fitovy ny fomba fijery amin'ny mafiombonana antoko azy. Tsy maintsy ampitoviana nefa ny tadokana ny rehetra hanatrarana ny tanjona efa napetraka. Mijoro ary ijoro mpanohitra ny firaisan-kina ary tsy rava ny tsy fitovy-kevitra fa kosa mirahina sy mifanampy. Tsy fusion kory. Tsy hoe fitambarana hoe natambatra anatina parti anankiray dia antoko 5 fa coalition fiombonana ro antoko 5. Ny zany zany tsy hitovy mihitsy ny fomba fiasany fitsipika fampitondrana fa miaraka nefa zay ary miezaka ny ampitovy amin'izay. Fantatra mihitsy ny iahanareo indrindra ireo le candidat misy any ambadika any hoe vaky tsy ho vaky zany firaisan-kina zany efa miray dia miray tsy ho vaky zany mihitsy ireo ninina fitenina sasany ary zay tena matoky ary mino fa tena aritra sy mbola misy olona ho avy ary any parti ho avy plateforme angely izy zany hoe tsisy mikitikitika zay statueny any amin'ny antoko politika ananany azy avy aminy fa mitovy ny hevitra mpanohatra zahay mpanohatra mitovy hevitra ary manana tanjona kendrena ny tanjona mbola tsy tratra dia efa mety tsara izy vao miara mahatsara zavatra le fahasamihafana satria eo nahitana lay hoe marina tokoa rany zany tokony zao kotoana ny ataotsika dia manatsara le izy hatrany hatrany zay ka ambarana eto ary lazainy amin'ny voaka malagasy ireo antoko politika hafa fa tsy rava zany ny firaisan-kina ary mitovy ny hevitra hoe hijoro mpanohatra marina izahay ary mifanampy amin'ny zavatra rehetra be dia be zany ireo indépendant reo toananay ato amin'ny firaisan-kina ao koa moa zany efa misy hoe candidat firaisan-kina tsy voatery mihitsy akory fa hoe tsy maintsy izao ny fampifezana marina fa manana fampifezana ato anatiny zay na le réglementaire interne fa azonay amboarina tsara arak'izay mamety azy izy zay ny tena ny ona nle hoe démocratie zay tapaky mibesy maro ny kenay. Natanteraka fivoriana miaraka ireo filoha antoko 5 mandrafitra ny vovonana firaisan-kina androany. Fotoana nafana nandamina ny raharaha anatiny sy nampitoviana ny fomba fijery ho amin'ny tanjona napetraka indrindra amin'izao fiatriana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna izao. Tao anatin'ny firaisan-kina tanteraka no natanterahana izy 5 rahalahy mianaka izany na eo aza ny filazana samihafa eny anivon'ny fiarahamonina sy eto anivon'ny firenena. Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany miaiky ny filohan'ny antoko tsara tafina parena Auguste sy Rivo Rakotovao filohan'ny HVM fa mety misy zavatra tsy voafehy ka miteraka disadisa tanatin'ny firaisan-kina. Tsy maintsy misy ny fifandresen-dahatra eo amin'ireo mpikambana mahalonjany saingy tsy mampiova na inona ary tsy marava ny firaisan-kina velively. Vao maika anamafy ny fihavanana sy anamafy ny tanjona iombonana ny fivondronana ny rehetra. Fanampanazavana. Iray tsy mivaky ny firaisan-kina na mety misy aza ny tsy fitovy-kevitra sy ny zavatra tsy mety ho voafehy amin'ireo samy mpikambana hoy parena Auguste filohany tsara tafiny.
tsy maintsy misy kosa ny fifandresen-dahatra eo amin'ny rehetra isy ny fitovian'ny fomba fijery tsy miova amin'ny tanjona napetraka ny firaisan-kina ary ao anatin'ny filaminana sy firaisan-tsaina tanteraka mitovy ny asa tanterahany firaisan-kina amin'ny mampanohitra azy aderesan'ny rehetra ny fifidianana be ny tanàna ho avy ary mandray anjara feno amin'izany firaisan-kina fa agnatina vovonana ohatrany reto tsy maintsy misy fifandesen-dratsy misy koa efandeferana raha misy zavatra miseho ka ny zavatra lehibe aloha dia fa izay zany le izy hoe milamina zahay ekena fa misy sasany sy voafeh misy zavatra tsy fe zany daholo ny voreneto zany mba mampanao rappel à l'ordre am'izay olony mba samby ifegn'olony sady samby ifetegna ny firaisan-kina natony firaisan-kina fa magnategnanay firaisan-kina ny vahoaka rehetrarehetra eran'ny Madagasikara mba ahoana moa gn'eritreretareo raha sisy firaisan-kina io ane zany ny mpanohitra ataontsika hoe structuré zao hoe mipetraka sara ny resaka firaisan-kina dia io zany de hitanareo izy teo fa ainay milamina sara zany ny firaisan-kina zao fa de mitoy aby le zavatra atao manao daholy na heto Antananarivo de firaisan-kina na any Majunga na any amin'ny toerana rehetrarehetra zany tsy maintsy hiaraka foana zahay tsy hanao zay manao indépendant rindry koa ny lasa mamely ny firaisan-kina raha tena manohitra de manohitra fa misy ny sasany zany manohitra izy milaza hoe mpanohitra izy nefa izy mamely ny candidat ny firaisan-kina na ny candidat ny tima na candidat ny HVM na candidat ny candidat ny rehetrarehetra agnatin'ny firaisan-kina zava-dehibe araka izany fanajana ny tsirairay sy ny efitra ikambanany rehetra ao anatin'ny vovonana hoy kosa ny fanamafisany filohan'ny HVM izay candidat be ny tanàna ho majanga voalohany milamina ny firaisan-kina ankehitriny misy ny tanjona iraisana matoa mivondrona ireo antoko politika maro raha majanga ianao zao dia za rery ny olona mpanohitra any candidat ny anankidimy avy any amin'ny fitondrana daholy dia ny anankiroa azoko atao hoe indépendant ngamba dia ny raha ihany avy any fanoherana ka raha ny ato amin'ny fanoherana ihany manohitra ny fanoherana dia hitanareo ny valina zay zany ny zahana foana hoe ataoko hoe mihoatra an'izay satria ny tanjona ny raisana tato dia tanjona mipetraka tsara ny hoe anatin'ny fanoherana zay ihany ny ana ary ao anatin'ny fifanajanany tsirairay anatin'ny fanajanany zany hevitra ikambanany maro anisy zany zay nitondra amin'io fa raha hevitr'olona ray no njakazakana anatina fikambanana coalition ohatr'izao dia manahirana zany satria le izy tsy fusion tsy hoe very daholo ny mahantoko ny antoko fa coalition politique io dikan'izay zany manana ny satany sy ny antoko fa zany tsy milaza akory hoe misy manana ny sanatria hoe ambony na ambany ny hevitry ny rano nasarana antoko dimy no mandrafitra ny firaisan-kina ny antoko politika madio ny tiky Madagasikara ny tsaratafiny ny prositeny ary ny HVM vovonana iray nitsangana ny 13 febroary 2024 lasa teo antom-pisiany vovonana ny fanamafisana ny firaisan-kina mba tsy havery-momoka ny tolony efa natomboka ny fijoroana ho an'ny firenena ao anatin'ny firaisan-kina tanteraka ary ny fiatriana ny fifidianana rehetra eto Madagasikara mbola ny firaisan-kina tamin'ny andohany no mbola mijoro ankehitriny vaovao manodidina ny fifidianana kosa indray adidiko avana no miandry ireo candidat be ny tanàna amin'ny mahafifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna no tanterahina androany ny fampafantany ireo candidat ho be ny tanàna amin'ny distrika na Tsimondrano Tetsy Faravohitra fotoana nafany izy ireo ihany koa nahazo toromarika avy amin'ny mpitarika ny antokontsika Madagasikara ary nanehoana tsirairay ireo candidat 13 amin'ny komina 14 mandrafitra ity distrika ity fanadihadiana komina 13 amin'ireo 14 mandrafitra ny distrika na Tsimondrano no ahitana candidat avy amin'ny antokontsika Madagasikara raha ny fampafantarana tamin'ny fomba ofisialy ireo candidat androany vehivavy ny 3 amin'ireo Rakotondranevy David ao Ambalavao Andriamorasata Andy komina Androhibe Randrianary Malala Jean Fidèle Ambatofavalo Andriamanalina Bina Ambavady Tokana Andriatsilavo Didier Ambohijanaka miary ao amin'ny komina Ambohidrapeto Radora Parawel ao Ampitatafika Rary Manana Fanja Andoharany Fotsy Ra Samson Aja Andranona Oatra Randriamiarisoa Gilbert Ankarobato Ravaliny Menjanahary Mamiery Anozato Andrefana Razanakoto Rasoamirana Antanetikely Rabaruela Dolin ao Bemasoandro Ranilson Rijaso ao Bongatsara Railamihoatra Mamy Arivelo ao Fenoarivo Rakotony Indrina Mbolatina Fiombonana Raneverso Rova
ao itosy erinavo ravojanaary soalandy rakotonena frederika tanjombato raha elinoro maria ao tsy afa rasonirina mendrika alaka misy fenao arivo ary rakotomalala fandresena ao ampanefy raha zay nanja be fandrona ao akadimanga ireo no nahazo fankatoavana ka hitondra ny fanevany antokotsika i madagasikara ao amin'ny distrika na tsimondrano raha nanolotra fotsiny zay a nanao sosikevitra ny tenanay le amin'izay kandida be ny tanàna eny amin'ny distrika na tsimondrano dia makasitraka makatena ndre matofoloha fa nomenao anarana izy ireo afaka irotsaka ary dia mino zay fa tsy andrarak'ilombe andoha izy ireo nateo aza ny fahasarotana samy hafa natriana mialoha izao dingana izao nijoro ary tsy nilavilefina ireto kandida ireto manana tanjona goavana izy ireo dia ny anarenana ny firenena miainginy fotony fanamby araka izany azona fandresena afana manatanteraka ireo viny fa nioetreretina mpandrosoana ny tanàna misy azy tsiraray miarabanareo kandida ihany koa satria efa navita dingana lehibe anakiroa sady nareo voalohany aloha nareo ny voasafidy kandida nisy nanahirakirana ihany tao anatin'ny fotoany reny irahantsika nalala dia ny fanapaha-kevitra nareo no voasafidy kandida dia isorantsika n'Andriamanitra zay ary arabananareo fa ny faharoa dia tsy mora noho ny karakara dosie marina mihitsy ilay voalaza teo ary hitatsika hoa na eraka Madagasikara ary na dia antoko ary hoe ny antoko ny fitondrana tsy navita nametraka kandida 100 isan-jato eraka Madagasikara betsaka ny lesoko ao anatin'izany na mety ao anatin'ny fikarakarana ny dosie na mety tsy liana amin'ny resaka politika ntsony ny olona na mety efa tsy te heritreritra fifidianana ihany koa satria efa mieritreritra hoe tsy maintsy andeha ny alabato dia zay ataondry zareo lany foana na zany naty zany nampiseho fahavononana tsika nampiseho fahavononana nareo eto Tsimondrano zay dia iraina manokana mihitsy hoe amin'izao vanim-potoana famitehana atsika sy famitehana ny resaka politika eto Madagasikara zao dia mbola mijoro nareo mampiseho hoe izay mbola vonona tsy diso anjara fa nisitraka ireo toromarika tsara ho fantatra rehetra avy amin'ny mpitarika ny tima ny kandida Protsakofidina eto amin'ny distrika na Tsimondrano hiatrihana amin'ny atsakany sy andavana izy otra-pifidianana rehetra anisan'ireo nasiana resaka nandritra izany ny mahakasika ny fikasany senia nokatra indray ny lisym-pifidianana no antitra tery ny sekretera jeneraly ny antoko tamin'izany afa tokony ho ferana ny fepitoana ampiasana ny ordonansa ahafahan'ny olom-pirenena misoratra anarana anaty lisym-pifidianana ordonansa afaka mampiditra anarana anaty lisitra no azakeny fa tsy ordonansa ahafahana ny tatsabato efa nyconfirme ny seni zay ny ordonansa tsy ahafahana mandeha mifidy fa ny ordonansa dia ahafahana manoratra ny anarana ao anaty lisym-pifidianana dikan'izay raha misy olona maka ordonansa zany na amin'ny andron'ny fifidianana tonga eo aminareo andeha hifidy dia tsy afaka atao zay fa ny olona maka ordonansa ahafahana manatsofoka ny anarany ao anaty lisym-pifidianana dikan'izay zay tsy ao anaty lisym-pifidianana tsy afaka mifidy foana na manana ordonansa ary tsara ny afantaranareo an'izay ho atsika indray kosa nefany satria efa ny generalizen'ny seny le izy ary efa nekeny afaka ho tanterahana dia nametraka daty tsika hoe mba farafaratsiny ny olom-pirenena ray hatramin'ny 30 novembre no mahazo an'izay ordonansa zay tsy tokony hamoaka ordonansa ntsony ny seni ao arinan'izay satria mbola ao ampidirina ao anaty lisym-pifidianana dia milaza ry zareo mbola ivory hoe rovina no ekeny farany ao anatin'le izy raha misy mpanaradia atsika ihany koa zany tsy tafiditra ao anaty lisym-pifidianana dia afaka isika koa ny karakara sy manao manentana n'ireny olona ireny akan'izay ordonansa zay ny procédure ahafahana manao azy dia makany amin'ny CED aloha zany tsika hoe ao anaty lisym-pifidianana sa tsy ao anaty lisym-pifidianana le olom-pirenena ray rehefa tsy ao izy dia mahazo an'le hoe attestation de non inscription dans la liste électorale rehefa mahazo an'iny izy dia certificat de résidence amin'izay miaraka ny copie an-karapanondry nentina any amin'ny tribunal manao makan'le ordonansa rehefa azo le ordonansa dia entina miverina iny amin'ny seni dia ampidirina ao anaty lisym-pifidianana ankoatra ireo kandida be ny tanàna dia naseho androany ihany koa ireo mpanolotsaina miray lisitra amin'izy ireo raha nitety androm-pifidianana amoaka ny lisitra ofisialy ny ireo kandida be ny tanàna manerana nosy ny seni raha ampiso 9 oktobra ny alarobisy 9 oktobra kosa no anaovana ny atsapaka amin'ny filarana ireo kandida anaty bileta tokana tsy olona fa ny rafi-pifidianana mihitsy no mametrakolana eto amin'ny firenena hoy ny KMF no hoe fanabeazana olom-pirenena androany
maro araka izany ireo teboka ilana fanatsarana iantohana fifidianana manaraka ny fenitra demokratika indrindra amin'ny fanabeazana olom-pirenena fanadiadiana misy sariny ny ari-tanjona. Tsy manana fahaleovandena ny rafitra mpanomana ny fifidianana na ny seni izay misy eo amin'ny endrika maro UNICAMF Knoe tsy olona ny olana fa ny rafitra. Zay kile mahatonga anay hoe le système mihitsy mila amboarina eto amin'ity na zao ohatra zao le fanarao amin'ny seni ao tsy maintsy voafaty ny système io zay le système ka raha atsika zany tsy manam-piniavana na tsara le système zay misy eto amintsika eto fa modimody manatsaratsara eo nefa ohatran'ny fampianarana gasy ihany io e vana SFF verna EPP mbola midimy taona ihany midimy taona ange na ny tin sy ny 11e sy ny 12e sienne ange tolo mitovy ihany ane ka zay le finiavana zay zany no ataoko hoe mila apetraka amintsika zany fa io zany tsy le olona ny olana fa tena le rafy fifidianana mihitsy no mametraka ny olana. Tsy ampina tsy misy mihitsy ihany koa ny fanabeazan'olom-pirenena amin'izao fotoana izao UNICAMF Knoe tsy mahagaga na hatramin'ireo kandida pirotsako fidiana azy tsy mahafantatra amin'ny antsipiriana ireo pitsopitsony momba ny fifidianana. Misy kandida nge hatramin'ny androany mbola tsy mahafantatra hoe izy nge ka izy le loliste eo nge no kandida maire dia rehefa avy eo atao ny kajikajy ho an'ireny manomboka numéro 2 makany anaovana kajikajy plus fort reste no atao fa misy kandida zay mbola tsy resy lahatra na dia efa nazavainy KMF Knoe aza aminy hoe plus fort reste no atao tsy njarana an'io fa samina izy mbola miteny hoe rehefa zaho no lany daholo reo conseil reo mbola misy ane zany dia raha amerina ty ndray dia mbola mamerina le tenenatra amin'izay hoe tsy ampy le fanabeazana avy any amin'ilay mpikarakara ny fifidianana ny seni tsy ampy ny fanabeazana avy any amin'ny gouvernement tsy ampy ny fanabeazana avy any amin'ny société civile tsy ampy ny fanabeazana avy any amin'ny sehatra-pona politika. Na tenao niezaka fanaraha-maso ny sy fanabeazana ny olom-pirenena azy ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena voafetra ihany ny asan'izy ireo noho ny tsy fisiny ny famatsim-bola afan'izy ireo manatanteraka izany. Mianto tena avokoa ireo mpikamy ity fiarahamonimpirenena ity manao izany asa izany. Zahay dia anara-maso ny fifidianana ary manara-maso ny fifidianana fa dia ambara eto zany fa zahay tsy mahazo tsy manana financement na ariary ho amin'ny fanara-maso ny fifidianana. Ny mpikambanay izay manara-maso ny fifidianana zany dia miantoka ny tenany izy mandeha manao fanara-maso ny fifidianana ka donc androany mbola tsy afaka mamaly hoe firy nareo no anara-maso fa raha ny tena marina raha efa mieritreritra ho Knoe zany ny olona anankiray dia afaka tsy maintsy mandeha manara-maso fa mbola hojerena hoe firy marina no isan'ny Knoe izay andeha anara-maso fa tsy maintsy manara-maso. Fifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana be tanàna sy mpanontsainy tanàna. Zava-dehibe araka izany ananana fifidianana manaraka fenitra demokratika iatohana fandriampahalemana sy fampandrosoana maritra eto amin'ny firenena. Pejiny sosialy kosa indray tsy manana fahafahana hiatrehana ny fahavaratra ny ankamaroan'ny tokantrano fa miandry izay igadonany vokatry ny fahasahiranana andavanandro na eo azy zany filazana samihafa fa ho mafimafy zany amin'ity vanim-potoana ny fahavaratra ho avy ity mbola tsy misy orana akory aza efa tafiditrantrano ny rano maloto ho anetsy amin'ny fokotany Andavamamba Anjesika faharoa ity faritra ity izay saika amin'ny aina anatondra drano isaky ny fahavaratra akanefa tsy mbola nahita vahaolana mifandraika amin'izany hatramin'izao. Miantsona tompona andraikitra mahefa izy ireo hijery ny zava-misy eny an-toerana ka andray andraikitra manoloana ny fahavoazana hiaina ny ponina fanampanazavana. Mbola tsy milatsaka ny orana dia efa manomboka miditrantrano tsikelikely ny rano maloto eny Andavamamba Anjesika faharoa. Rano maloto vokatry ny fahatsetsena ny lakan-drano eny an-toerana izay tsy mikoriana araka ny tokony ho izy intsony vokatry ny fanorenana sy ny fanotofana tany tsy ampiverana ho im-ponina. Miaritra fofona maimbo sy aretina vokatry ny loto isan-taona ireo tokantrano ety an-toerana. Mandrakity ny androany tsy misy vahaolana maritra ho azy ireo. Ahina ho mafy ny fahavoazana nyity vanim-potoana ny fahavaratra ity raha tsy misy fandraisana andraikitra mialohan'ny fotoana. Tena sahirana be mihitsy zay rehefa avy iny ny orana satria tondraka foana ny rano aty amin'ny faritra iva dia tena problème anay zany hoe takony daholo le kanalindrano tokony andanan'le rano dia mitosaka makany an-trano daholo ny rano maloto dia fidiram-bola tsy misy tsy afaka mivoaka amin'ny rano dia ny zaza ohatrany marary ohatra zay ie rehefa avy ny orana dia ohatra izay foana na aty aminay aty ny rano nefa ny tsy maintsy misy rano maloto mitsingevana eny anany eny ny etsefatsefany mbola tsy fahavaratra akory ary zao dia efa miakatra ny rano aty aminay
sady feno rano ny maloto mitatatra tsetsina daholo tsisy andanan'le rano dia amin'izao raha mbola tsisy orana akory zao ny tokotaninay efa misy rano ny tokotaninay dia amin'ny plus n'izay le rano maloto le izy misy manototra le fivoan'le rano aty aminay misy manototra fototra avitra sangoda be manototra tany aty dia tsetsina le kanala tsisy ivoan'le rano tsony fa tampina dia tsisy ninazonay atao satria izay ataonay rehetrarehetra tsisy mihaino daholo dia miandro fotsiny izany izay zao hoe inona ny atrehanay an'ity rano be moa izay efa naheno tamin'ny vaovao hoe mafimafy ny fahavaratra amin'ity na le rivo-doza hiditra eto arany. Ho an'ny tokantrano sasany volana maromaro meloana ilatsahany orana dia efa miomana amin'ny mety ho fiakaran'ny rano. Misy kosa nefa ireo tsy manana fafana ho amin'izany ka miandry izay gadonany sisa. Miomana aloha hatreto satria ho avy indray izy tsinona zao manangonangona tapa-biriky aloha amin'izao dia manangonango le vatovato ireny anamboarana lalana raha amin'izao. Pejy ny finoana kosa indray ambokaonan'ireo taranaka rehetra tetsy amin'ny FDKM Andavamamba Kristy Velona ny omaly alahady 9 Oktobra izay natokana ho fetin'ny taranaka. Niavaka ny fankalazana tamin'ity taona ity ny aneho nisa taranaka ny joro valombelon'ny Kristy amin'ny asa sy ny fampiroboroboana ny tranon'Andriamanitra. Nanomboka ny herinandro lasa teo ny herinandro ny taranaka ary nofaranana tamin'ny fanompompevana lehibe izany omaly. Alahady miavaka ny alahady voalohany volana Oktobra ho an'ny FDKM Andavamamba Kristy Velona. Fotoan-dehibe natokana sy afahana isan'ny taranaka mijoro vavolombelona amin'ny asan'Andriamanitra tanterahany eo anivon'ny fiangonana. Natokana ho herinandro ny taranaka ny herinandro lasa teo nafahany rehetra ny fampizara izay mampiavaka ny taranaka rehetra tamin'ny alalan'ny fampisehoana miavaka. Nofaranana omaly kosa ny tamin'ny fanaovana raky-dehibe tanterahany isan'ny taranaka izany. Raha ny isa-taona ary ny androany dia nanodidina ny 300 mahery teo zao ny taranaka teo ary natsoina anao raky-dehibe na kely amin'ny alitara ny isa-taranaka isorana be dehibe azy ireo satria efa mielipatrana manerana ny vazantany efatra mihitsy izy ireo dia nisy nanolorotra ny anjarany nisy ny tonga vatana nisy kosa nanefa arak'izay vitany. Eny ny volana Oktobra ny alahady voalohany tahaka an'izao zany dia natokana mihitsy fionan'ny taranaka rehetra eto anivon'ny fiangonana. Fa ny volana Marsa kosa iantsona ny isam-pianakaviana hanao voka dehibe ary dia hotsarovantsika indray raha sitrapon'Andriamanitra velonaina amin'ny heritaona toy izao ny endrika vaovao tanterahana ao anatin'izany fetin'ny taranaka izany. Asa miandry ny taranaka rehetra iantsony tompo azy ireo ny fampiroboroboana sy fampandrosoana ny asan'Andriamanitra tanterahany eo anivon'ny fiangonana. Ezaka ho tratrarina ho an'ny FDKM Andavamamba Kristy Velona ny fananganana fiangonana, fanavaozana sy fanatsarana samihafa eo anivon'ny fiangonana ka iantsona ny isan'ny taranaka anao ho zava-dehibe izany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mahatalanjona ny mahasamihafa ny zava-misy hita eto amin'izao tontolo izao ary samy manana no mampiavaka azy. Io ihany koa ny famoronana izay mahavariana atoreto zaraina aminao manaraka ireto. Nahazo ny anaram-boninahitra hoe zazavavy kely tsara tarehy indrindra hita tany ity zazavavy kely Rusiana antsoina hoe Anastasia Kniazeva. Hatramin'ny nahaterahany ny volana Jona 2024 nahasarika ny sain'ny olona rehetra izay niaona taminy i Anastasia Kniazeva. Hafa kely izy, manana mampiavaka azy ary hain'ireo ray aman-dreny no nanararoatra izany tamin'ny fametrahana azy eo amin'ny sain'ny olona hatramin'ny faharoa taonany sy tapany. Tsy dia niombon-kevitra tamin'izy ireo anefa mibesiny maro ary dia velona ny ady hevitra momba ny fanirian'ny ankizy madinika. 13 taona amin'izao fotoana izao i Anastasia, modelina mannequin miendrika saribakoly zavoka mangamaso. Maniry any amin'ny ala eucalypta, krihitra morontsiraka na onaona ary ala any amin'ny Queensland, Nouvelle-Galles atsimo, Victoria, Australia atsimo ary Tasmania ny orchidée flying duck. Hita matetika eo akaikin'ny morontsiraka ity voninkazo ity izay maniry any amin'ny toerana avo kokoa toy ny any amin'ny Blue Mountains any Nouvelle-Galles atsimo.
any Antsinanana sy atsimony Australia indrindra fa any Queensland koa no ahitana ny orchidée manidina miendrika ganagana antsoina ihany koa hoe Kaleana major izay géophyte tube manana voniny miavaka mitovy amin'ny ganagana manidina izay mirefirokatra amin'ny 9 cm mahery amin'ny halavan'ny elany. Nataony akamaroan'ny olona fahapondativa kosa ireto. Misy peratra manko eo amin'ny iray amin'ireo tendrony, zavatra silindrika izy ity, volafotsy no eo afovoany ary varahana ny eo ambony sy ny eo ambany izay misy ny marika M sy S. Mirefy 9 cm ny havony ary 1 cm eo ny sava ivony. Pensily hazo mekanika taloha hatramin'ny voalohan'ny taonjato faharoapolo kosa ity izay napetraka manodidina ny vozona, natao tamin'ny metaly sarbidy izy io fahiny, volamena, volafotsy. Biby azo tezaina an-trano ny kikanjo. Anisan'ny malaza indrindra i Baby Love. Kikanjo any Paris Hilton izay mikarakara azy sy manome sakafo azy isaky ny adiny 4. Voalaza fa nokakeriny Baby Love rajako kikanjo teo amin'ny ranjony ity olo malaza Amerikanina ity, ny taona 1994 no nisehon'ity tantara ity. Araka ny sosikevitra ireo mpitsabo biby dia tokony novonoina ity biby natsangana sy taizan'ny Paris Hilton ity tamin'izany satria atahorana tamin'ny resaka aretina saingy tsy navelany. Taorian'ny fitsaboana narahiny Paris Hilton sy ny fijerena kaikilay kikanjo dia nafotsitra i Baby Love. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany. Feno eritaona ny fanafiana nataony Hamas any Israely. Enjana ny fanafiana nataony Hamas tamin'izany ka namoizana ain'olona 590. Nanamafy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ny amin'ny tokony anaitratrarany tanjona efa napetraka sy ny ampitsarana ny ororo ary ny fisaratsarana. Fonontsora ary malala Mathieu Prince. Nanaitra ny sainy izao tontolo izao ny fanafiana nataony Hamas ny 7 oktobra 2024 lasa teo. Tsaroany ireo rehetra novonoina tamin'ny fomba feno abibiana na niara-ny herisetra tsy ailazaina. Anisan'izany ny herisetra ranofo, hoy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana naneho firaisankina tamin'ireo niaram-boina rehetra. Manameloka tanteraka ny asa maharikoriko ny ataon'ny Hamas, anisan'izany ny fakana takalinaina ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Hatramin'izao mantsy dia olona 750 ireo natao takalinaina mbola tsy hita raha ny vaovao. No tsy ahivon'ny sekretera jeneraly fa nanomboka tamin'ny ovanim-potoana io dia nipoaka ny onja mahery vaika sy fantatsahan-dra ary niady taorian'ny fanafiana mahatsiravina tamin'ny taondasa dia mitoy ny fandravana aina sy fampijaliana mafy ao Gaza ary mihitatra hatrany Liban izany. Nanamafy firenena mikambana fa tonga ny fotoana ahafahan'ireo takalinaina, tonga ny fotoana ampanginana ny fitaovam-piadiana, tonga ny fotoana amaranana ny fahoriana manenika amin'ny faritra, tonga ny fotoana hisy mifandriam-pahalemana ary ampiarina ireo lalàna iraisam-pirenena sy ny rariny. Nanamafy ny fahavononany anatratra ireo tanjona ireo ny firenena mikambana dia ny ampitsarana ny herisetra sy ny ororo misy ankehitriny. Tapitra ny fampalalam-baovao tongokilasy tongovavy mankasitraka fenanao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany sampana fampalalam-baovao manome fotoananao rahampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.